Na izao fotoana ny fanomezana iresahan'ny filoha Andry Rajoelina amintsika vahoaka malagasy rehetra hiatrehantsika izao valanaretina coronavirus izao miarabantsika ny tokantrano any ary miarabanao ihany koa Andriamatoa filoha. Miarabanao miora ary indrindra miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao asabotsy izao zay andro fahenina zay nanovantsika nyty confinement partiel ty ka dia araka nylazaiko dia raisiko adidy ny mifampitafa fa indrindrindra ny mameno vaovao mba ahafahantsika mametraka ny toromarika satria ao anatin'ny fotoatsarotro tsika zao ao anatin'ny ady ihany koa ary ao anatin'izay no mila ihany koa zany ny firaisan-tsaina mba ahafahana miatrika an'izany ady lehibe izay atrehantsika zany. Ilaina ho ianao Andriamatoa filoha teo ny firaisan-tsaina ny Papa François ihany koa omaly nandeha mivantana teto amin'ny televiziona malagasy moa tamin'ny valora alina omaly ny afatry ny Papa François sy ny fitoam-bavaka izay nitanterahana tany Roma ny antso fitoniana ny Papa Ray Masina. Andriamatoa filoha ny fahitanao izay aloary. Ny tenako angamba ny mino fa ohatran'ny malagasy rehetra dia nanaraka ny toritenin'ny Papa François iny izay hoe fotoana natokana noentina nitondranam-bavaka n'izao tontolo izao satria ady iraisana ady anankiray fa valo anankiray no mampiorory mampatahotra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Nanaraka dia nanaraka tokoa ary anisan'ny nampahery satria amin'ny fotoana ohatran'izao ny ilaina ihany koa no amafisana ny finoana. Tao anatin'ny toritenin'ny Papa François moa dia naka n'ilay tao anatin'ny toriteny izay nataony dia naka n'ilay ohatra izy ilay tamin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy tany amin'ny ranomasina tany Galilée dia nampitoviany tamin'izay ilay izy ny zavatra iainantsika izao no hoe tamin'ny fotoana tapoka tamin'ny fotoana tsy nampozina dia tonga ny rivo mahery zay tsy napozina tao anatin'izany dia ny hoe tao anatin'ny sambo ray ihany isika rehetra ozy izy ao anatin'io sambo ray io tsika rehetrarehetra ao anatin'izany dia eo tsika nefa misy ny marefy ary misy ny very mihitsy aza hoe ho tody ve tsika sa tsy ho tody ho faty ve tsika sa ho velona. Dia ny mesagen'ny Papa François dia hoe ao anatin'ny fotoana toy izao no tokony hamafisantsika ny finoana ny firaisan-kina ihany koa satria dia ao anatin'ny firenena anankiray tsika ao anatin'izao tontolo izao zanak'olombelona daholo mila miara-miatrika ary ao anatin'izao fitsapan'izao dia tsy misy ozy izy afa-tsy anankiray ihany dia ny finoana no anampy anavitra antsika hiatrika an'izao zavatra rehetrarehetra atrehantsika izao. Zay zany ary tao anatin'iny moa ny zavatra no mariako satria namaky baiboly mihitsy no hoe ny zavatra tao anatin'iny dia ny hoe ny finoana ihany no afaka manavitra antsika ao anatin'ny zavatra tena sarotra ary nalain'ny Papa François tamin'izany moa ny hoe ilay tenin'i Jesosy Kristy dia ny hoe nahoana no saritahotra ianareo rehefa tao anatin'ilay ranomasina niozongozona be iny zany ny sambo dia tsy nanam-pinoana tsony ireo mpianatra Jesosy Kristy dia nanontany izy hoe nahoana ny matahotra toy izao nareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo aiza ny finoanareo. Dia za zay mitebiteby isan'andro za ny tenako ihany koa zay miezaka ny miasa isan'andro zany hoe hitondra ny ezaka rehetra amin'ny maha-olombelona amin'ny mampitondra ny tena amin'izao zavatra iainantsika izao dia anisan'ny nankahery ahy iny hoe mila manam finoantsika ary hiatrika isika rehetra ny tenako miaraka amin'ny vahoaka malagasy hiatrika an'izao valana retina tsy maintsy ho resentsika ary ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany fa mino fa hoe mafy kokoa tsika na ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay sedra iainantsika rehefa ho resintsika izao aretin'izao zay tsy ho mora satria vao manomboka tsika izao mbola tsy mifarana io ary fa zay indrindra ny raha tsika hoe hiaraka hiatrika hiaraka hiady an'izao valanaretin'izao tsika rehetrarehetra. Raha ny taremarika nivoaka ny atoandro teo tamin'ny iray ora teny amin'ny centre de commandement opérationnel Andriamatoa filoha dia hoe 20 hatramin'ny androany tamin'ny atoandro teo zany no mitondra izay tsy mikarety ny coronavirus izay mbola 20 ve zany izy hatramin'izao sa efa niova indray izay taremarika izay Andriamatoa filoha. Ny tsara moa mampafantatra fa ny valin'ireo fitiliana na ny analiza dia omeny ny Institut Pasteur
ny atoandro sy ny ariva. Ny tarimarika le 7 teo dia hatramin'ny atoandro, fa zao arivo zao zany dia nahazo ny tarimarika vaovao isika, ary somary mampanakely ihany. Nefany na zany ara moa dia hitondra fanazavana amin'ny zavatra hoe zavatra anankiroa zany. Efa niteny amintsika hoe ny zavatra rehetra nataontsika dia afahantsika mame an'ilay valanaretina tsy hiparitaka. Raha iverina amin'ny tarimarika dia androany tontolo zany dia misy ka vaovao 12. Zay somary betsaka, io zany tarimarika betsaka indrindra hatramin'ny nanaovana ny fitilinana ny test. Zany hoe ankehitriny dia 7 nireo mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny tombony amintsika araka ny lazaiko teo dia ny hoe hitatsika zany hatreto aloha ny hoe izavy reo mpandeha avy any ivelany tonga teto zay mety hitondra le valanaretina. Zay no mampiavaka atsika amin'ny firenena hafa. Ny firenena hafa tsy inona dia rehefa marary le olona vao tonga any amin'ny hôpitaly, zay vao manao ny fitiliana, zay vao fantatra, zay vao jerevana hoe iza ny olona mifanerasera tamin'ny io olona mitondra ny valanaretina io. Fa ny atsika zany dia ny zavatra tsara ho fantatra dia ny hoe ny natao fitiliana treto dia ireo hoe asymptomatique na tsy ahitana soritra aretina. Zany hoe olona salama ohatranao, ohatra antsika isianao zao hoe miora. Zay zany ny tombony lehibe amintsika aloha hatreto. Zany hoe olona salama daholo ireo ny akamarony dia asymptomatique. Fa ny any ivelany dia symptomatique, zany hoe efa ahitana le soritra aretina, efa tsy salama le olona zany. Zany hoe fampikasokasoka tamin'ny olona betsaka zay vao hita zany. Fa zao no zavatra anisan'ny tena hoe mampanahy ihany ankehitriny dia ny fahitana fa misy an'le hoe cas contact. Ny cas contact ndray dia olona tsy nandeha tany ivelany, olona tsy avy any ivelany no hoe nitondra ny valanaretina tonga eto, fa olona monina sy mipetraka teto amin'ny Madagasikara no tratran'le valanaretina. Io zany dia anisan'ny manahirana ary tsy maintsy hitombo kokoa ny fepetra ho raisitsika, satria talohany nanakatonantsika na ny fandraisantsika ny sidina avy any ivelany dia nisy mpizahatany zany tonga nitsidika teto amin'ny firenena. Dia ilay mpizahatany io no nitondra n'ilay valanaretina dia namindra tamin'ny olona izay mifampikasokasoka taminy. Dia tratran'ilay valanaretina ilay mpamily na ny chauffeur na ny guide zany hoe ireo le olona zay nitondra nitsidika anazy ny toerana rehetrarehetra tokony no nalehany teto amin'ny firenena. Dia eo zany tsika izao no hijery sy mijery hoe taiza avy ary efa hita avy no nalehan'izy io, satria ilay cas vao hita zao zany dia tamin'ny alalan'ny fifampikasohan'ilay olona avy any ivelany, fa tsy olona avy any ivelany ohatran'le reto cas rehetrarehetra reto dia hoe olona avy any ivelany no jerevantsika raha maso zao. Fa vao tonga amin'io cas contact io zany tsika dia mila mitombo ny fepetra rehetrarehetra ary tsy maintsy ho jerevana daholy ny olona izay mifampikasokasoka tamin'le vazaha any andafy zay efa marary mafy ankehitriny dia jerevana daholo izy mifampikasokasoka taminy, dia ireo olona mifampikasoka taminy mbola jerevana ihany koa iza avy ny olona mifampikasokasoka tamin'ireo olona izay mifanerasera taminy ary anano sarotra kely ny hijerevana an'izay. Nefa moa tsy maintsy ataontsika ny hevitra rehetrarehetra zay hijerevana an'io cas contact anankiroa amin'izao tsika miteny zao. Ny voalohany moa zany dia ny hoe nisy zay touriste na mpizahatany nitondra n'le valanaretina teto, efa ela ihany izy io, dia namindra le valanaretina tamin'olona. Ny faharoa indray dia voandroany anisan'le cas 12 ireo dia misy koa zany malagasy iray
nandray couple frantsay sy malagasy mipetraka atao aminy dia namindra n'lay aretina taminy dia io ndray zany efa symptomatika satria efa narary izy zay vao nakany amin'ny hôpitaly dia tany nyjerevana dia natao testa dia hita fa mitondra ny valanaretina. io cas contact io Andriamatofolo ny tena atao hoe zava-doza indrindra raha le hoe atao hoe cas importé zany hoe le olona avy any ivelany mbola azo atao tsara ihany ny fanaraha-maso fa le cas contact no mety tena hoe anano sarotra zany ny fitadiavanareo olona zay ny fanerasera reo fa misy paikady ve Andriamatofolo ary zany amin'izao atao hoe amehezana igerena n'le hoe cas contact io mba tsy hiparitaka satria tena lasa ampiorooro le hoe cas contact io. Marina no teneninao mio ary zay moa vao nahazo an'io vaovao io dia tsy nisalasala tonga dia niasa avy hatrany niaraka tamin'ny olona rehetrarehetra nanao ny ankety hoe izavy no mifanerasera tamin'ny reo olona reo dia zay olona rehetrarehetra mifanerasera tamin'ireo zany zao tsy maintsy atao testa daholy na ny fianakaviany na ny olona zay mety mifanerasera taminy amin'ny akapobeany ame ohatra anao sa zao nivalin'ilay enquête natao voalohany tamin'ilay hoe lay mpizahatany tonga teto dia izy io tonga teto amintsika zany tamin'ny zoma 17 ny volana mars dia nody tam'le hoe nakatotsika aloha ny fifandraisana tany ivelany dia nody aingana izy le vazaha io zany tamin'ny 17 ny volana mars zany hoe talohany io zany izy dia efa narary fa tonga teto izy nitondra n'le namindra n'le valanaretina dia nijery zay hoe taizavy io vazaha io izy zany dia mipetraka tao amin'ny hôtely les 3 métis tao Antaninandro. Dia ny olona ao zany zao tsy maintsy efa mametraka ny lamina amin'izay zay zao hoe tsy maintsy ho atao testa daholo ny olona mifanerasera taminy tao anatin'izany. Avy eo somary lehibebe ihany izy ity nakany Behenjy, nakany Ambatolampy, nakany Tsirabe, nakany Behenjy nakao amin'ny hoe au coin du foie gras, nihinana foie gras tany zany le vazaha io. Avy eo izy dia nakao Ambatolampy tany amin'ny atelier artisanal manao recyclage na aluminium maromaro zany dia tany amin'ny sakafo tao amin'ny au rendez-vous des pêcheurs nakany amin'ny mipetraka tao amin'ny Royal Palme tao Antsirabe nakany amin'ny tsena tao Atsinana Sabotsy tany Antsirabe nakany Betafo izy nakao amin'ny Air France atao amin'ny zone Zital nakany amin'ny botsika mpivarotra vanille tany Ivato nakao amin'ny restaurant Combava maro be le zavatra natao tato nakany Moramanga tany Andasibe ato daholo zany hoe tany amin'ny restaurant chez Luc tany tany amin'ny réserve privée tao amin'ny Vac tany amin'ny Grace Lodge tany Andasibe ihany koa tany amin'ny parc tany Andasibe nakao amin'ny restaurant tao Moramanga tao amin'ny restaurant Diamant nakao amin'ny école publique communautaire ny gendarmerie ihany koa tao tany Moramanga tao amin'ny nandalo ihany koa tao amin'ny tany Ambatomanga ny école tany Ambatomanga nandalo tao amin'ny galerie Lys tao Tanimora dia avy eo nakeny amin'ny Hauteville. Eto zany manahirana satria tsy maintsy misy asa mafy zany ho ataontsika satria reo toerana rehetrarehetra nalereo zany dia tsy maintsy ho jerevantsika daholo satria izay olona mifampikasoka akaiky taminy rehetra zany dia mety ho tratra n'ilay valanaretina avokoa ary ny chauffeur ny guide moa zany zao dia efa tratra daholy n'ilay valanaretina daholy zay ny teneniko hoe somary raha vao cas contact ohatran'io le izy dia sarotsarotra zay ny nataontsika aloha hoe lay olona avy any ivelany rehetra dia nataontsika mise en quarantaine ary voafehy atsika satria io hitantsika io hoe reto ny vo fa raha vao misy olona ray fotsiny araka ny teneniko teto hoe no tsy voafehy dia mety hiparitaka vetivetika le valanaretina ohatran'ny zavatra ohatran'ny tranga tany ivelany rehetrarehetra reny tsika tsikivy
fa dia tsy maintsy mitraka tsy maintsy mijoro ary hojerevana ny fepetra tokony ho raisina manaraka fa indrindraindrindra ny fijerevana daoly aloha an'ireo olona rehetrarehetra reo ny zavatra natao zany dia mivory androany tany amin'ny institut pasteur ary ny zavatra tsapatao ny hita tao zany a dia tsy maintsy andefa zany tsika aloha ny klinika na ny laboratoire mobile tany mihitsy androany nijery hoe ahoana ny fandehan'ny test ary ahoana ny ahafahana mifehan'ity aretin'ity ao anatin'ny zavatra tokony fotoana foy a dia andefitsika ny clinique mobile any amin'le toerana zay mety ny lalovana ireo olona ireo fa ihany koa ny fanarahana tamin'ny institut pasteur dia ny hoe hofanana ampiana fiofanana satria nijerevako tsara le izy fa saripady za moa tena tiako mihitsy nijery anazy na dia nisy an'ilay tao anatin'le toerana nisy an'le valana aretina ohatrany hitantsika amin'ny fahitalavitra zao a dia nijery tany mihitsy satria te hafantatra kokoa hoe ahoana ny ahafahantsika tena miady amin'ity valana aretina ity dia nanaiky zany zareo tao amin'ny institut pasteur fa anofana ny biologiste malagasy ary ampitomboana ary tsy maintsy apetraka any amin'ny faritra koa zany ary ho afarantsika farak'izay aingana amin'ny fitaovana zay tsy ampy mba hahafahantsika mampitombo ny fitiliana eto amin'ny firenena mba hahafahantsika miady amin'izao valanaretina izao. Andriamatofilo tena nambaranao teo zany tena hoe saripady mikasika ity cas contact ity rehefa miparitaka ahoana zany ny fepetra indray amin'ny fivezivezena indrindra ho amin'ny any amin'ny faritra Antananarivo mankany amin'ny faritra teto mantsy zao Antananarivo dia Toamasina voalohany Toamasina faharoa ary misy ihany koa ny any amin'ny saparitra efa manomboka manao an'ilay fihiboana ho amafisina ve zany io sa ahoana indray fepetra ho raisiny fitondram-panjakana manomboka eto ya akoatra n'ilay le cas contact hitako teo moa zany dia ny faniritsika mba tsisy olona mitondra n'le valanaretina makany amin'ny faritra indrindra fa malagasy tsy ao anatin'ilay natao mise en quarantaine na natao ny tokamonina satria raha sanatrika misy tsy voafehy amin'ireo dia ho mafimafy amintsika ny fehan'ilay valanaretina na dia somary vaovao somary hoe tena ratsiratsy ny zavatra nyteneniko teo dia misy kosa ny vaovao tsara nefa ny aloha zany hoe tsy maintsy ifehezitsika daoly ny faritra ohatran'izany ohatra zao ny any Mahajanga dia ny olona avy any ivelany rehetra dia mivaly avokoa ny test androany ireo olona zay avy any ivelany zany nandeha tao amin'ilay sidina nampidiritsika farany reny dia voafehy tanteraka zany zao ny any Mahajanga satria dia negatifa daholy ny olona rehetrarehetra tany Mahajanga zay zany vaovao tsara alohan'ny vahoakany Mahajanga tsy misy olona mitondra ny valanaretina any Mahajanga tamin'ireo olona rehetrarehetra avy any ivelany fa zany koa tsy midika hoe mijanona treo le hoe mise en quarantaine fa afaka telo andro na efatra andro arakaraka le nahatongavan'le olona dia iverina indray anao test eto any tiako lazaina hoe ny olona zay nanao test ohatra ka negatif androany za zao nanao test androany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mbola afaka mifampitafa midinika miasa ho an'ny tanindrazana amonjy ny vahoaka malagasy fa negatif ny testako androany fa zany koa tsy miteny hoe negatif androany dia andeha isexposé na andeha tsy hakan'ny fepetra rehetra satria raha negatif ianao androany mety ho positif rapitso zay zany ny zavatra hoe mila alaina daholy ny fepetra fa ny amin'ny faritra ihany ny teneninao teo miora ny any Toamasina ny any Toliary ny any Fianaratsoa ny any Antsiranana dia efa amin'ny institut pasteur daholy zany zao ny test rehetrarehetra dia amin'ny latsinainy zao zany ho azo ny valiny izay test izay fa misy ka anankiray kosa zay ataoko hoe ka voalohany any amin'ny faritra satria natao test daholy zany any amin'ny faritra no ny azontsika ireo fitiliana dia misy ka anankiray zany any Morondava any Morondava zany zao no misy ka voalohany
avy any amin'ny faritra ny tiako atao tony tsy mila taitaitra tsika any amorondava fa efa nyraisina tanana lay ramatoa zay azo nylay valana aretiny io a rehefa voatsabo somatsara izy zao a afaka tsaboana tsara ity aretina coronavirus ity fa tsy misy tokony ampikropaka atsika fa ny fipariahany be loatra zay ny mila fehezina ka ny any amorondava zany de zay olona ray no tratrany io aretiny io voalohany any amin'ny faritra eto Madagasikara. Somary mampitebiteby ny olona ihany koa Andriamatoa Filoha hoe fa manina ny miandry fotoana lay valina analizy any amin'ny Institut Pasteur raha lay fitsidiana nataonao androany tao mitovy amin'ny eritreritry ny olona mihitsy ny eritreritro ary zay nakanesako mihitsy tany amin'ny Institut Pasteur androany. Nijerevako teo le izy fa sarotra de sarotra ny manao an'le fitaliana satria rehefa tonga zany lay prélèvement avy any amin'ny olona dia tsy voatery hoe tonga de atao anatina laboratoire daholo le izy fa misy fepetra zany raisina isany ambaratongany hoe vonoina aloha le virus de zay vao testena de izy io zany mety hoe eo am'le processus fanaovana an'le izy mihitsy zany no somary elaela zay zany teneniko hoe zao zany tsika aloha de eo amin'ny testa eo amin'ny 10 na 100 farafabetsany no vitany Institut Pasteur ankehitriny de zay ny teneniko hoe tsy maintsy naka mifepetra nakany ary mivorony aka tamin'zareo androany de ny sosikevitra hita de ny hoe aomena fanofanana ny biologiste malagasy rehetra dia tonga de apetratsika ampitomboana zany ny matériel rehetrarehetra afaratsika any ivelany io efa misy ihany koa eto fa mila amafisina satria saripady be io fa raha vao tsy voafehy zany ilay virus de mety vao mainka hiparitaka be indray zany ka ao anatin'io misy trano manokana mihitsy tsy maintsy atao misy fitaovana manokana mihitsy tsy maintsy apetraka maro be ao anatin'izy io mba tsy hiparitahan'le aretana za zany mino fa rehefa vita ny fiofanana ataon'ny reo biologiste malagasy dia afaka mahatratrotsika hatrany amin'ny 500 na 800 test isan'andro any akoatra n'le test rapide zay efa apetratsika ihany koa zany ny test rapide indray dia nyresaka moa zany androany niakaka tamin'ny Institut Pasteur ihany koa hoe ahoana ny protocole ahoana ny ataon'izy ity satria ny test rapide indray zany tsy maintsy olona efa marary mahasamihafa anazy amin'ity test ela ataony amin'ny Institut Pasteur ity ny amin'ny Institut Pasteur dia na mbola tsy marary ary ianao de ataony test tonga de hita fa ao anatin'le test rapide indray de tsy maintsy efa hoe narary aloha efa mitondra le tsimikaretina le période d'incubation zany efa elaela efa mihoatra ny 7 ka hatramin'ny 14 andro zay vao hitan'le test rapide ka zay zany nametrahantsika n'le test rapide any amin'ny faritra rehetrarehetra de reo an'ny olona rehetra zany zay efa hoe misy an'lay hoe ahitana soritra n'lay valanaretina lay niteneniko teo hoe olona mikoa maina olona miakatra ny maripana na mafana hoditra olona marimaritra manaitaina ny vatana olona mararitenda sy ny karazana dia manomboka rapitso afaka makany amin'ny hopitaly izy ireo dia atao an'le test rapide mba ahafahantsika mifehan'lay valanaretina efa nalefa fiaramanidina avokoa zany any Antsiranana any Mahajanga any Toamasina any Fianaratsoa any Toliara sy any amin'ny faritra maro samihafa zany de afaka manatona amin'ny hopitaly manara-penitra izy ireo raha mitondra ahitana n'lay soritra retina zay zany no lamina napetratsika mba hidivana amin'ity valanaretina ity ilana tsika Andriamatoa Filoha somary mitaintaina ihany izahay vahoaka indrindra maheno an'ilay resaka teo hoe efa nakatsy ilay vazaha nitondra n'ilay tsimikaretina mety efa mifampikasokasoka tamin'ny olona ianao filazanao matetika le hoe gouverner c'est prévoir efa nanomana ve zany paikady fitondram-panjakana Andriamatoa Filoha raha sanatrisana tsy ohatra amin'ny herinandro ka mirongatra be ity valanaretina ity ya amin'ny herinandro mila miomantsika satria le cas contact io ny tena loza ny ka n'lay reo mpandeha avy any ivelany dia ankehitriny
dia zay nametrahantsika anisany nametrahana n'lay hoe centre de commandement opérationnel manara-maso ary ndraindray ary le olona reo dia voaratsika maso satria ny fiara ray matety tonga maraina tonga arivo manaraka an'ireo olona reo mba tsy hiparitaka le aretina raha nijanona teo le izy a dia afaka namitoky ny vahoaka malagasy hoe zato isanjato fa ho voafehantsika tanteraka fa misy an'ity cas contact ty a dia mila mioman-tsaintsika ny hoe mba tsy isian'le pika hoe miakatra be amin'ny herinandro ho avy zao satria raha jerevantsika zany le izy a raha nandeha le vazaha io zany a tonga tety tamin'ny 17 ny volana martsa dia hatramin'ny rapitso zany raha niala izy tamin'ny 9 ny volana martsa rapitso a zany hoe raha 10 andro dia hatramin'ny androany zany a sy 20 volana martsa androany a dia nahitantsika n'le cas contact anankireo fa le cas contact anankireo indray a mety efa 3 andro taty ariana indray zany na 4 andro vovo dia zay olona mifanerasera tamin'ireo zany mety hovo ihany koa zany hoe amin'ny herinandro zany tsika dia tena mila mailo ny olona rehetra tsy mivoaka ny trano tsy mifanerasera amin'ny olona mila zay ny teneniko hoe mba hahafahanareo manampy anay a dia tokony tsy voaka ny trano ny ankamaroan'ny olona raha tsy hoe zavatra tena ilaina indrindra fa tamin'ny zay mihitsy a ny antony ny anononako an'lay toerana nandalovan'lay vazaha lay olona mpizahatany moa zany marimarina kokoa mba hahafahan'le olona rehetrarehetra zay ny lalovan'ireo aloha mba mijanona ao an-trano satria tena loza ny raha mitondra le valanaretina vao hoe hita le soritra retina ny olantsika mantsy amin'le olona reo zao dia efa narary izy zay vao nanatona ny toeram-pitsabony zay vao fantatra hoe vo ka ohatr'izay ny navony tany Italia ohatr'izay ny navo tany a Frantsa zany hoe tsy fantatra mihitsy hoe aviaiza le aretina fa rehefa marary le olona zay va mitombo ka zay ny zavatra hoe ezahantsika satria ny zavatra voalohany natao dia hoe nijerevana ny retracena daholy ary matoa azontsika zany hoe taizavy nalehan'ireo dia efa nisy asa goavana be natao tao anatin'izay 4 ora zay anafantarana ny io trangana aretina tamin'ny olona anankiray na le hoe cas contact io misy mamesosikevitra ihany koa ny olona Andriamatofilo hoe sao tokony haroso hatramin'ny 10 ora hatreo amin'ny 10 ora maraina lay fahafahan'ny olona mivezivezy na hoe metsena na manao zay zavatra tsy maintsy hivoahan'ny trano misy mamesosikevitra an'izay ihany koa Andriamatofilo tsy tokony hoe tena hoe hiamafy ary ve zany ary miparitaka hatrany amin'ny faritra mihitsy ty hoe fihibohana trano ity ya ny araka ny lazaiko teo ohatra ny misy faritra maromaro aloha zany tsy voakasika mihitsy satria tsika mantsy zao mbola miditra amin'le hoe zonage zany hoe aiza ny toerana nipitrahan'ny aretina dia rehefa mipoitra le aretina dia arakarak' le toeran'io no anaovantsika n'le hoe fiobohana ho atao io manoloana ny reto zay mantsy ny zavatra mitranga dia hoe manoloana ny zavatra misy ny fivoaran'ny toedrara no ahafahantsika maka ny fepetra noho izany dia arak'izao zavatra hitantsika izao dia zao zany tsika zao dia maka aka amin'ny fepetra io moa marina hoe ny tena no eo amin'ny lohan'ny firenena fa kosa ny fanapa-kevitra dia eo raisina dia tsy zarery ny maka azy fa ny fanapa-kevitra zany dia erahana amin'ny amin'ny gouvernement ray manontolo ao amin'ny sehatry ny fahasalamana ireo professeur isan-karazany mpitandro ny filaminana dia zay moa tsy maintsy foana miasa dia ifampidinika andro amanalina na rehefa avy eo miala eto amin'ny plateau zay mivatan'izao dia efa tsy maintsy ampiantso indray ny tompona andraikitra hoe zao ny zavatra misy inona mifepetra tokony ho raisitsika nampitaraina ny olona nanomboka tamin'ny maly sy androany ihany koa Andriamatofilo mikasika ilay hoe fivezivezena fa fahana mivezivezy fahalalana mivezivezy tsara ihany Andriamatofilo amafisinao hoe izavy ireo afaka mbola mifamezivezy eny an-dalana eny fa lasa korotan-tsaina ihany koa ny endrehetra eny ntsika araka ny fanapa-kevitra efa nyraisina dia hoe mbola eo amin'ny stady voalohany tsika ny stady voalohany dia mbola tsy mihoatra ny ronjato ny olona mitondra ny valanaretina ny stady voalohany dia mbola tsy mihoatra ny 10
ny olona ndaozany fahafatesana noho ny valanaretina zay natonga atsika hoe manao confinement partiel fa manomboka ny fisinytia ka anakiroa contact ity contact moa dia hoe ny fifanaireseran'lay olona mitondra ny valanaretina teto atoerana tamin'ny olona hafa dia ampiovany fanapa-kevitra zay ho raisitsika zay hodinihako miaraka amin'ny ministera isa tokony izy io fa eto a dia milaza foana zany ny hoe efa nilazaitsika ary fa mbola overina ihany araka ny tenenao teo miora dia ny hoe ny olona izay ray isaky ny fianakaviana zay tokony etsena ihany no mivoaka mietsena reo olona zay tena tokony hivoaka ny trano ihany mila mivoaka ny trano ihany no tokony mivoaka ny trano fa tsy ny olona rehetrarehetra matetika tsika zay ny teneniko foana hoe aleo misoroka zay mitsabo misoroka io ny ahafahanao miaro ny tenanao aloha raha ihany no fanafody ankehitriny tsy misy fanafody hafa ho an'ny olona zay tsy te ho tratra ny valanaretina dia mijanona ao an-trano zay tsy misy fanafody akoatr'izay raha ohatra ianao zany ka tsy te ho voan'io valanaretina io dia aza mandray vahiny na namanao te hijery anao an-trano dia aleo aloha tsy mifaneny satria tsy fantatrao le olona porteur saint le olona salama fa mitondra ny valanaretina zany hoe ny afahantsika miaro ny firenena araka ny lazaiko ny miaro ny tenanao miaro ny manodidina anao miaro ny firenena dia ny tsy fivoahana an-trano satria raha sanatria izy tika mihitatra ry zareo dia ho sarotra amintsika ny ifehan'io raha ohatra ka tsy mahay mifetentsika dia ho sarotra tsy manampy ny fitondrana ianareo zay tsy manaja ny fepetra tsy manampy anay nareo mba hahafahanay miaro anareo tsirairay avy resaka fanampiany zay any ianao Andriamatofiloha nyresaka tsika afaka omaly teto mikasika le hoe reo solombavam-bahoaka dia hiara hifandrimbona hitondra vary eny amin'ireny épicerie raha toa ka misy épicerie tsy misy vary ohatra fifanampiana ny antso an'izay fifanampiana zay ianao nefa misy Andriamatofiloha solombavam-bahoaka atao hoe efa ny mipanoitra nilaza fa tsy fanampy aminao ahoana hoe ianao mikasika izay io moa samy manana ny eritreritry ny olona tsirairay samy manana ny fandraisany any azy za dia raha mikasika an'izay dia ohatra nyverina mitenyny paparay masina teo ao anatin'ny sambo anankiray tsika rehetrarehetra ozy izy ary raha sendra ny tafio-divotra mafy raha vaky ny sambo tsika rehetra no miaraka rendrika zay zany ilay izy ao anatin'izao fitsapana lalovany firenena zao ny tokony fanampiana zao ny tokony hanampiana ny vahoaka malagasy nefa ny zavatra rehetrarehetra moa tsisy fanerena fa raha ohatra moa zany misy ny raha mangataka tolo-tanana ny fitondrana raha mangataka hoe vahoaka ray ireo zao ny olona marary rehefa marary ka miditra hôpitaly tsy misy fijerevana ny loko politika n'ireny olona ireny tsy misy fijerevana hoe ho anazy hoe mifidy avy ty olo ty sa tsy mifidy avy fa tena karakaraina daholo ary tsy maintsy hotsaboana tsy maintsy atao daholo zay anavotana n'ireny olona rehetrarehetra ireny ka zay ny teneniko hoe safidy ny tsirairay avy ho an'izay anteny an'izany teneninao zany hoe tsy fanometanana dia azy ny azy fa za mbola manao antsoavy ihany ho an'ny rehetrarehetra hoe fotoana ny firaisakiny zao fotoana ny famimezan-tanana ary indrindraindrindra fotoana ny fankaherezana ho atsika tsirairay avy ho an'ny marary ho an'ny mitandro filaminana fa indrindraindrindra ho an'ny mpitsabo rehetrarehetra dia fotoana zao ankaherezana sy fankaherezana famimezan-tanana firaisapo sy firaisan-tsaina araka ny lazaiko ombieny anaty fotoana toy izao ihany koa Andriamatofiloha no anararota ny olona anaovana ny asa ratsiny misy zao misy hoe misandoka ho mpitsabo zay no nitaraina nireo olona le avy any ivelan'ny sasantsasany ireo misy ihany koa ny manararaotra manely vaovao tsy marina Andriamatofiloha raha tsy resaka fa tsy ny omaly le hoe ny ambassade de France dia nilaza fa misy korotana eto misy fepetra ve raha isa fitondram-panjakana mikasika ireny za moa dia efa niteny ombieny ary efa niteny fa amin'izao fotoana izao dia tsy ekena mihitsy ny fanelezana vaovao tsy marina ary eto mamety remarque mivatana mihitsy ho an'ny ao amin'ny section ny cyber criminel na criminalité mba hijery akaika an'ireny zay mamafy vaovao tsy marina ireny satria zay ny teneniko hoe tsy fotoana an'izany zao ny fahavalitsika dia hoe ahoana no ahafahantsika mifehanty aretina ity satria tena
loza mitatao mihitsy ity valanaretina corona virus ity ka tsy eo moa ny sasany dia manararoatra foana ao anatin'ilay zavatra ohatr'izao manararoatra ny anankirotana manararoatra ny ampisavovosaina indrindra mampilaza ny zavatra tsy milazaina ka zay ny teneniko hoe tsy fotoana an'izany ntsony ngaman'izao fa mandray ny tandrify azony daholy ny sampana rehetrarehetra sy ny ministera zay tandrifin'izay mba tsy haneketsika ny fanelezana vaovao tsy marina. Eny Andriamatofiloha maraparana ity fandaharana resadresaka ny fanaranao tamin'ny vahoaka malagasy ity sika fa alohan'ny amarananao azy angamba mamela Andriamatofiloha satria lady rapitso andro fitsaharana asa raha mety aminao raha toka hoe amin'ny latsinainy indray sika no iverina hitafatafa vahoaka malagasy eto raha sitraka ao Andriamatofiloha. Dia rariny sy tsy ny tokoa ngamany araka teneninao teo dia hoe ny andro fahafito dia andro fitsaharana. Andro atokana ihany koa amizana fotoana bebe kokoa mba hifampitahana amin'Andriamanitra mba hivavahana ho an'ity firenena ity manoloana an'izao valanaretana atrehantsika izao ka rariny sintsiny raha amin'ny alatsinainy indrayntsika vao mifaminome fotoana amin'ny vahoaka malagasy eto amin'ity plateau ny televiziona malagasy ity. Eny ary ny afatra farany satria mitaitaina ny vahoaka malagasy satria ilay vaovao lasaina tao ary ianao moa nefa nyteny hoe tsy maintsy ho lazaiko ny marina tsy maintsy atao mangarahara mikasika ity valanaretina coronavirus ity alao mba ampitoniana ihany amin'ny maray aman-dren'ny firenenanao Andriamatofiloha mikasika ny tokony ataonay vahoaka malagasy tsirairay. Ya misy moa ny fiteny malagasy hoe namaly aza mifehy azy tokana ny tiana lazaina amin'izany nao anatin'ny tena zavatra sarotra dia sarotra tsika ankehitriny dia araka ny teneniko teo hoe ny zavatra mba ahafahanareo vahoaka malagasy manampy anay mifanafody voalohany indrindra dia ny fahatsapatena fa indrindraindrindra fifehezatena ny tsirairay avy mba tsy hivoaka ny trano tsy fampikasokasoka aman'olona ary izay no ahafahantsika miady amin'ity valanaretina ity. Eto aho zany dia tena manao antso avy mihitsy amin'ny olona rehetrarehetra aza aokotsika tsy hanao tandrevaka aokotsika hiaro ny tenantsika mba hahafahantsika miaro ny hafa ihany koa ny fitondram-panjakana dia manao ny ezaka rehetra tena milaza aminareo ny ezaka rehetrarehetra mihitsy no atao mba hifehezana an'izao valanaretina izao ka zay nga manteneniko farany hoe arao tsara ny fitsipika aza nivoaka ny trano zay olona tena tokony hivoaka ny trano ihany no tokony hivoaka ny trano mba hahafahantsika miady amin'izao valanaretina izao mila matanjatsaintsika mila mahery ihany koa ao anatin'ny fiatrehana an'izao valanaretina izao fa dia ny zavatra rehetrarehetra dia apetratsika foana eo ampelantanan'Andriamanitra rapitso alahady dia samitsika mivavaka ho an'ny firenena ho an'ireo marary sy indrindraindrindra ho an'ny malagasy tsy vaky volo mba tsy hodirany sy ho tratran'izao valanaretina izao. Eny ary dia mankasitraka anao Andriamatofiloha nanaiky ny resaka tamin'ny vahoaka malagasy rehetra teto amin'ny plateau ny televiziona malagasy mankasitraka atsika rehetra ny tokantrano tany koa nanaraka izao fandaharana manokana izao.